raha tsika rehefa avy eo ny fanokevitra samihafa manodidina an'izay fa tovavy ray antsoina hoe Gina vehivavy ny asa tany Liban izay efa namarana ny fifanaraha-piara-miasa tamin'ny oktobra 2012 ary nahazo fanalavana herintaona izany fotoana fiasany zany no tokony nigadona an-tanindrazana tamin'ity androndroany ity saingy tsy tonga ny tenany noho ny fanomezan'ny mpampiasa azy tapakila sandoka tapakila mpiara-manidina izany araka ny fantatra moa dia ao ajaojia ao Komoro no mihitsoka ity vehivavy ity manao antsoavy ny fianakaviany noho izany ho an'ny fitondram-panjakana. Za zokony Gina izay niasa tany mandeha tany Liban tamin'ny 30 octobre 2009 dia efa tokony hiverina tamin'ny 30 octobre 2013 izy dia anefany nataon'ilay patron nanavao contrat indray nanavao contrat herintaona dia vita ilay contrat dia tamin'ny 21 tamin'ny volana ity vao tamin'ny fakomana zany no niantso izy hoe andeha hody zao izy satria izany tany tsisy problème mihitsiny dia andeha hody izy izao fa mitsena manareo izy amin'ny 24 amin'ny roa elevary dia nanaiko izay eny fa hitsena izay dia alina tamin'ilay maraina izay izy niantso anay hoe zao izy misy problème aty dia ino ma problème andry dia zao izy mijanona eto Saodia zao fa ny billet epitako roplanina fotsy izy billet sandoka dia nefa moa izy ny billet sandoka ny toro idirako eto kosa izy tsisy avion makany Madagasikara dia atao izy nefa sady marary izy no mangatsiky dia tsy tapos izy atao fa mitomandrery ato dia mangataka toko izay ody eto tanindrazana fa izy dia para zéro tsisy mihinana mihitsiny. Nefa izy milamina tsara tany dia tsy manambola izy zany tsy nampitondra an'izao vola kosa. Tsy haiko fa izay natany zao izy tsisy mihinana. Fa le billet nefa sandoka nefa izy tonga atao ihany zany. Le billet zany hoe billet anankiroa zany nomeny anazy avy Liban jusqu'à toerana nijanonan'io dia billet anankiroa nomeny dia le anankiray voalohany le Liban jusqu'à Saodia io billet normal fa le faharoa billet sandoka le tokony akongavany aty Madagasikara mihitsiny. Dia inavy zany zao zavatra efa nataonao zany zao hatreto aloha? Mbola nakany amin'ny polisy toko izay satria izy nitaraina hoe ndana nakany amin'ny polisy ozy izy dia mba teneny ny polisy ozy izy hamonjy anahy dia nakany amin'ny polisy izay tokony teo amin'ny ray sasany maraina teo dia polisy niteny hoe tsy andraikitra izany tsy afaka mihinana izany izay fa mandana ozy izy makany amin'ny agence izay nandefana azy dia rehefa tonga tany amin'ny agence ilay nandefana azy izay toko dia tsy tao intsony ilay agence dia izay no tonga anay taty